Pentecoste. Ny Pentecoste dia tsy fahatsiarovana fa ny Pentecoste dia fiainana isan'andro. Zay indray ary mijerentsika ao anatin'ity vidéo ity ka manasanao hanaraka an'izany hatramin'ny farany aorian'ny générique. Faly miarabantsika rehetra tompoko tonga soa anatin'ity vidéo vaovao ity ny mpanomponao na rindram-pamonjena Rakotonirinina no miaraka aminao eto androany. Hoy ny asan'ny apôstôly toko 2:1 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe misy lohateny kely ery ambony ery hoe ny nilatsahan'ny fanahy masina tamin'ny andro Pentecoste. Ary noho ny andro Pentecoste dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra ary nisy eo tonga tapoka avy any an-danitra toy ny rivotra mahery ny fofofo ka nanenika ny tranony angonany. Zany hoe ratsorina dia zao mitaky fanahy masina isan'andro, mitaky Pentecoste isan'andro ny fiainantsika. Hitantsika Petera, fa Petera efa apôstôly, efa mpianatry ny tompo nefa mbola navita nandahan'i Jesosy intelo any. Fa zao nefany rehefa nilatsaka amin'ny fanahy masina tamin'ny andro Pentecoste toy ny rivotra ny fofofo dia nanomboka nitory teny izy ary 3,000 ny olona indray mibebaka tao anatin'izany. Hitantsika hoe Andriamanitra mahay manangana olona tsinitsinina ho lasa mpanompon'Andriamanitra. Fieritreretinao anao hoe olona ohatr' azy hoe ho atsangan'Andriamanitra. Eny tompoko, Andriamanitra dia mahay manangana olona tsinitsinina, olona tsy azo antenaina ho lasa mpanompon'Andriamanitra. Tahaka izany ihany koa Davida dia olona tsotra, olona négligeable. Ny fanalahidin'i Davida dia ny fanahy masina. Ary zay nahatonga anazy niteny hoe aiza manara hiala eo anatrehanao, aiza manaisitra ny fanahinao masina ato amiko. Fahitantsika fa olona tsotra Davida fa avy eo lasa mpanjaka izy. Ary na efa mpanjaka ary izy nanana izy azy dia tsy niala tamin'ny fanahy masina fa nikonnecté tamin'ny fanahy masina foana. Ratsorina zany dia zao isan'andro zasianao dia mila ny fanahy masina foana. Fa rehefa tsy ao ny fanahy masina dia possible hivadika olona hafa mihitsy ny isika. Rehefa niditra teo Jerusalema Jesosy tamin'izany dia hozy izy n'olona hoe hosana ho an'ny zanak Davida. Fa ren'olona reny ihany tsisy firy andro taorianan'izay hoy ilay olona hoe ombo izy. Possible hivadika olona hafa mihitsy ny isika rehefa tsy manana ny fanahy masina. Raha sitraka ao dia manasanao hiara hivavaka hiaraka amiko. Fanahy masina mila anao ny fiainako. Androany mety mafana fo fa rehefa tsy misy anao possible hivadika olona hafa. Tsy amikery nefa na mitanjaka fa mila anao fanahy masina. Fantatro fa tsy ampy ny maha-kristianina fa mitaky anao ny fiainako. Sokafako anao ny foko, ny fiainako, fenoy anao mila anao tsy te hiemotra, tsy te hovariana, tsy te hiverin-dalana. Amen. Misaotra anao nanaraka ny vidéo hatramin'ny farany dia raha nahafinaritra anao ny vidéo dia aza misalasala, mi-like, commenter, partager. Manasa anao isabonina amin'ny page na atao amin'ny Facebook na atao amin'ny YouTube. Manome fotoana antsika amin'ny herin'ny 12 andray. Hello matopoko.